miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo amin'izao ankatoky ny fiafaran'ny herinandro zao minao fa tsapanao ny fahasoavana raisina avy amin'ny teny fiainana nandritra nyity herinandro ity dia mbola itoy zany amin'ny lalan'ny loha-hevitra vaovao indray saingy mbola ao anatin'ny dinidinika momba ny fanahy masina. Loha-hevitra vaovao dia hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe ny ahafantarantsika an'izay ary iainantsika an'izay rehefa fantatsika ilay izy. Ny hanomboantsika azy dia amin'izay tekany tokony ho hanomboana tokoa dia ny amin'ilay tena tsina hoe teny fiainana dia Jesosy Kristy Tompo. Ka ny loha-hevitra lohateny voalohany eo anatin'izany loha-hevitra izany dia hoe ny asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ilay zanaka ilay tokan'Andriamanitra tamin'ny nahatongavany tetỳ ambonin'ny tany. Satria ny fahatongavany Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany ny fiainany, ny asa nataony ary indrindraindrindra moa ilay sorona nataony teo amin'ny hazo fijaliana dia tao anatin'ny fiara-miasan'ny fanahy masina hatrany. Isika dia efa mahalala tokoa fa izy dia nitorotoronina tamin'ny fanahy masina. Nitorotoronina tamin'ny fanahy masina izy ary rehefa teraka izy dia somary hitantsika fa nisy zatra tsy dia tena nambarany ny baiboly betsaka tao fa teny etsefatsefa ny teny dia hitantsika fa notairy ny fanahin'ny Tompo ireo mpaminany tahaka ny Simeona zany le hoe tsy ho faty ianao raha tsy efa mahita ny famonjen'i Israely. Dia ny fanahy mihitsy nanainga ny Simeona ilay mpaminany. Nisy koa ilay ihana ny vavaka teo amin'ny kianjan'ny tempoly ilay mpaminany vavy. Reny dia nitairy ny fanahy masina avokoa sy nitariha ny fanahy masina mba hanotrona an'izany fahaterahany mpamonjy zany. Dia ny fanotronan'ny anjely ihany koa dia fantatsika moa fa ny anjely dia fanahy ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny anjely. Dia ny anjely ihany koa nanotrona zany fahaterahan'ny mpamonjy zany. Dia hitantsika fa rehefa natao batisa Jesosy latsaka tamin'ny fanahy masina, nasehon'Andriamanitra tamin'ny endriky ny voromailala dia nilatsaka tamin'iny koa ilay teny hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ny fanahy masina no nanaovan'Andriamanitra ilay fanombohaka sy any Jesosy anehoana hoe io ilay Kristy. Satria ny anarany tamin'ny voalohany dia hoe hoy ny anjely hoe ny anarany ataona hoe Jesosy, izany hoe Jehova mpamonjy. Rehefa atanteraka ny ministerany amin'izay izy na ny asa famonjeny io dia ny fanahy masina no aneo fa Jesosy no Kristy lay voatokana, lay voaositra. Ny fanahy masina ihany koa no nitondra rehefa avy natao batisa Jesosy Kristy dia nitondra azy tany ny efitra hiatrika ny fakapanahy. Ary dia fantatsika tamin'ny hery ny fanahy masina ny niverenany avao nandreseny ny fakapanahy ary niverenany mba hiatrika dingana vaovao ny ministerany dia ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny nambarany voalohany tamin'izany dia hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, no ato anatiko, ato amiko. Satria Jehova no nositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo. No soran'Andriamanitra izy tamin'ny fanahy masina. Dia teoriana ny apôstôly rehefa manambara momba an'i Jesosy Kristy dia izay tokoa le hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny hery ny fanahy masina izy mba hanao asa soa, le asa soa faratampaka. Nyporofony aloha mairaky ny ray azy tamin'ny lalan'ny fahagagana, tamin'ny lalan'ny fampianarana mahatalanjo, tamin'ny lalan'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery teo amin'ny ministerina. Fa indrindra ho hitantsika fa rehefa hiditra eo amin'ny faratampony amin'ny ministeriny amin'izay izy dia ilay nanolorany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana
dia ny ten'andriamanitra hoe nanolotra ny tenan'izy tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Anaran'ny fanahy masina iny koa ny antsoina n'ilay hoe fanahy mandrakizay ao amin'ny Hébreu 7. Maninona moa natsoina hoe tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Eto dia misy zavatra hidirantsika kely eo anatin'izany. Jesosy Kristy raha tonga dity ambonin'ny tany anatanteraka ny asa-pamonjeny dia tsy hoe ny zava-misy nanodidina, tsy hoe kory hoe ny hevi-dratsin'ireo mpisorona, tsy hoe kory hoe ny fialangalanan'ny Ponty Pilato, tsy hoe kory hoe ny fiogaogan'ireo vahoaka omboy, tsy hoe izay kory ny tena nahatonga azy teo amin'ny hazo fijaliana. Fefa sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny nahariana izao tontolo izao. Leo mamaky ny Apokalipsy ianao dia mahita an'izany hoe ny zanak'ondry izay efa voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Fa rehefa tonga kosa ny zanak'Andriamanitra dia nanatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay tao anatin'ny fotoana sy teo amin'ny toerana i Golgota zany. Zay le izy. Ary zay le tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Ka reo mpaminany hatrany am-boalohany dia efa nentin'ny fanahy hibanjina ny fiaviany zany, mpamony zany efa tao am-pony adala. Raha vao nanao soron'Andriamanitra namony biby nalatsa-drà dia naka ny fitafiany iny biby iny dia nampitafiny any raha lehilahy sy raha vehivavy efa tao am-pony izy ireo zany, tao am-pony Abely zany, ka natonga ny sorona nataony Abela ho ankasitrahan'Andriamanitra. Efa tao am-pony ireo mpaminany, tao am-pony Mosesy, tao am-pony Davida. Ary zay natonga ny Jesosy niteny tamin'ny mpianatra hoe sambatra masonareo izay mahita ny hitanareo ankehitriny. Fa ireo mpaminany sy mpanjaka tany aloha naniry hitan'izao fa tsy nahita izy. I Abrahama dia nambaran'i Jesosy hoe i Abrahama ozy nahita ny androko teny lavitra teny izy dia niravoravo izy. Dia gaga ny Jesosy hoe ianao ve voatanora io ianao dia milaza ianao fa nahita ny Abrahama. Dia hoy Jesosy hoe mbola tsy ary akory Abrahama dia fa izy ihany. Le izy moa dia milaza ny identitény, izy no izy. Ary anatin'izay izy no izy zay, izy le voatokana ho mpamonjy. Nanolotra ny aina izy efa tao am-pon'Andriamanitra zany. Fa tao anatin'ny fotoana amin'izay dia nitanterahany. Ary dia rehefa nitanterahany zany dia ny famonjena men'Andriamanitra iny tsy ho an'izay niara-belona taminy ihany fa ho an'ny tany aloha sy ny aty aoriana. Tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia le famonjena nitanterahany Jesosy tao anaty fotoana voafetra atiny telo teo eo izy le tena teny ambony hazo fijaliana amin'izay. Dia avy eo moa nanolotra ny aina izy, tsy afakaina izy, tsy ho maty izy satria tsy zakany le fahoriana, tsy ho maty izy satria latsaka daholo ny rany Jesosy ny mandrakizay, fa nanolotra ny aina izy. Tsy misy afaka manasotra ny aiko amiko izy, fa zany no manome azy na manolotra azy, ary za koa no mandray azy indray. Hitantsika fa rehefa nalevina izy tsangana tamaty izy tamin'ny andro fahatelo, nitsangana izy. Ary zay nambariny hoe za no manolotra azy ny aiko ary za koa no mandray azy. Zay no maha Jesosy Kristy azy, zay no matompony ny aina azy, zay no maha-Andriamanitra azy. Tsy misy mahavitan'izany afa-tsy Andriamanitra. Fa izao koa no ambarany tenin'Andriamanitra, nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika. Fa natsangana Andriamanitra ray tamin'ny maty koa izy tamin'ny herin'ny fanahy masina. Dia hitantsika eto nampahirezana antsika fa io fanahy masina io izay nananganan'Andriamanitra ny tenan'i Kristy tamin'ny maty no hananganan'Andriamanitra ny tenantsika mety maty koa. Zany hoe ioerin'ny fanahy masina
ny asan'ny fanahy masina dia manangana antsika tamin'ny voalohany resantsika miandalana amin'izay tamin'ny fibebahana fateraham-baovao amin'ny fitariana antsika amin'ny fampiainana antsika zany hoe mahazanaka Andriamanitra antsika zany ary efa ho avy koa zany fananganana ny tenantsika handray le tena vaovao dia mbola asan'ny fanahy masina avokoa zany amelohany amaranako an'izao lohateny voalohany zao ny fanahy masina momba anao io dia zao no azo adino izy io lay nanome hery an' Jesosy Kristy izy lay nanome hery andro apôstôly izy koa no hanome hery anao vao mahafaly ambarako aminao koa zany ahafahanao miaina le maikanao anao ahafahanao mandroso ahafahanao mibanja ahafahanao manompo ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahinany ianao anatin'ny fanarahana zao teny fiainana zao amin'ny loha hevitra mandritra ny herinandro ity amen.